fananana fokontany madio dia raha ny ministèran-drano fanadiovana sy fidiovana ary ny commune urbaine Antananarivo. Ary volana lasa izay no nianonsena izy iny nampahafantarana antsika rehetra inona moa ny tanjona dia ny fanentanana antsika amin'ny famerenana Antananarivo madio. Mbola ho atao amin'ny commune maro be eran'i Madagasikara izy io fa fanombohana ny eto Antananarivo. Tsy fifaninanana fotsiny ihany fa fanentanana ny fokontany rehetra izay nanaiky ny Andray Anjara hoe raha ity ny endrik'ilay fokontany teo aloha dia ity izy tao aoriana rehefa nanadio sy nanatsara izay. Any amin'ny farafaran'ny volana Jona any no fanomezana ny loka ho an'ny fokontany tena navitan'izay fanovana izay. Ny tanjon'ny ministera moa dia fanentanana foana ho iahy teo mba hiaina amin'ny tontolo madio sy tontolo ara-pahasalamana ny vahoaka malagasy. Ataontsika hiara entana hanadio ny fokontantsika. Nadiovana fokontantsika! Nadiovana ny fidiovana ny fitonam-panjakana miaraka amin'ireo minisitra namana, ny ministeran'ny fampianarana ambony, eo koa ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa dia tonga ety Ankatso 2. Inona moa ny tanjona? Miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka izahay, eo ihany koa izany aloha ny commune urbaine, eo ny SMA, ny apikakoka mety tonga eto, dia indrindra ny VIMA sy ireo mpiara-miombona antoka hafa miara-miasa amin'ny fitonam-panjakana. Inona moa ny tanjona? Ny tanjona dia efa fantatsika fa ny fanadiovana sy fidiovana dia mitondra fahasalamana ho an'ny mpianatra. Ety Ankatso, Ankatso 2, Ankatso 1, Ambohipo, efa nidina tety ny commune herinandro mahery teo ngamba izay dia nahita isika fa tena maloto dia maloto ny toeram-pianarana ka tsy mendrika ho an'ny mpianatra izany. Isaorako eto ny mpianatra sy ny ministera rehetra miaraka amin'ny ministeran-draha fanadiovana sy fidiovana satria rehefa niantso izay nanomboka tamin'ny herinandro hoe ndahotsika hiara isalahy ametraka an'izay université toeram-pianarana madio izay dia tonga marobe. Raha nisa azoko dia 1000 mahery isan'ireo mpianatra vonina hanampy sy hidina ety atoerana amin'izao fotoana izao. Rehefa madio miala daholo ny fako sy ny loka eto tatatra dia mandeha araka ny tokony izy ny rano tsy miandrona. Raha miandrona ny rano dia miteraka loto ary koa miteraka ny tsy fahasalamana ho antsika rehetra. Averiko foana ilay hoe mandrora mitsilany isika rehefa mandoto ary rehefa namany manadio ihany koa isika rehefa tsy mandoto. Ka eto dia mitondra ny fisaorana ho an'ny mpianatra indrindra ary mbola manentana ihany koa ny ministeran-drano fanadiovana sy fidiovana dia efa nanolotra ireo forage. Fantatsika fa mbola eo am-panarenana ny jiramatsika amin'izao fotoana izao. Forage telo lehibe no efa napetraka ety Ankatso ho an'ny mpianatra ary mbola misy ihany koa ny fanampianan'izany Antsoatsy fa dia ankasitrahako indrindra ny mpianatra izay vonina ny androany miaraka hanadio isika ary araka ifampitaiza amin'ny fahadiovan'ny tanàna, fahadiovan'ny toeram-pianarana. Makasitraka tokolamaka tena tokovaly. Toerana fanangonana fako dia tokony asitsika baka ordure kely eto. Izay ny anankiray, intermédiaire ohatra. Dia faharoa, za te hisensibiliser ny mpianatra mipetraka eto manodidina eto izany. Mba miezaka isika mba tena hamparitaka be ohatran'io ilay fako fa isika ihany no sanatria misy voalavo, pesta ny aretina ho avy dia tsy mety amin'ilay environnement antsika mpianatra ny ohatran'izao. Dia samy asiana tsatoka mihitsy ny angamba mety tsy aparitaka iverany fako dia eto asiana baka ordure kely. Za moa président bloqué. Nenay zany mba angatana mba tsy hanerina fako satria io misy canal évacué solaire amizay mandana ambany. Zay dia tsy azo atao. Zay zao natonga anazy efa tsy hanarina fako tsony. Miakatra le rano dia rehefa misy ranora dia miditra anatin'ny trano daholo raha nefa le kanalana maloto dia anaty trano daholo. Tokony atao zany tokony misy président mpianatra miaraka mpianatra misorganiser kely nareo hoe isaky firy metatra na aiza ny asiana baka ordure intermédiaire dia aveo iny taonina. Dia asiana soratra mihitsy ohatra hoe toerana fanariana fako dia eo zany fanariana fako. Tapahana daholo aloha ny zavatra mahaizana ny ekipany. Nampitena ny mpianatra moa izay isaorana zareo tena niero resaka fampiasana tamin'ny mpianatra tetỳ Ankatso, Ankatso 2 dia hoe misy ny foto-drafitrasa efa napetraka ety. Misy forage telo izay efa miasa amin'izao fotoana izao ety dia mianakina ny mpianatra hoe mba hajaina ny foto-drafitrasa. Faharoa manarakaraka izany rehefa misy tsy fahatombanana dia fantarina hoe iza ny tokony andraiky. Mety ny voa, mety ny ministera, mety ny
mety ihany koa ny commune dia izay fampahafantarana ny mpianatra izay mety ihany koa ny JIRAMA dia ampahafantarana ny mpianatra izany hoe rehefa misy olana ohatran'izao dia iza tokony antsoina na hanatonana dia mifanaraka teto ny tompona andraikitra rehetra sy ny mpianatra fa mifampieno dia mifampiantso izay ngamba ny tena tapaka zava-dehibe androany. Mikasika ny fanadiovana misaotra moa ny mpianatra teo hoe fitarihana ny tena ilainy zareo amin'ny ray aman-dreny ny ministera-ndrano fanadiovana sy fidiovana dia tonga teto izahay nirotsaka nitsofoka tany amin'ny hatrany amin'ny toilette sy ny sisa tany amin'ny salina ny trano sy fipetrahan'ny mpianatra tany dia hita fa tena maloto tena tsy metsika ho an'ny mpianatra le izy. Mifanaraka teto fa anadio foana zareo manomboka izao ary isy ny fanentanana isambolana ny fanadiovana faobeto. Raha tsy sitrapo dia tokony misy herinandro mihitsy izay fanadiovana izay fa ny mpianatra moa sahirana amin'ny fianarana dia mety tsapaka hifanentana ohatr'izao foana ihany. Fa ny fanentanana dia hoe isan'andro samy manadio ny karazan-kazo rehetra isambolana zany izy fanadiovana faobeto. Ekipa ministera moa misy ny ekipa manara-maso ekipa fanadiovana fidiovana efa nolazaina zareo fa hidina matetika ihany hidiry vokatry ny fidirana zao mba tsy ho ponctuel ozy isika na hoe indray mandeha fotsiny fa mitohy izany ilay fanadiovana dia atao fiainana mihitsy ny fampitaizana amin'ny tsy fanariana fako eseroa ary ny fanadiovana mikaroka sy sisa mba hitondra fahasalamana ho an'ny tanorantsika izay miaraka tena Oka tsika mpianatra mba hanaja sy kolokolo